Anterina aminao any atokantrano any toko lasy topoavy arahaba amin'izao takariva ny talata fa 20 ny volana aprily izao. Asaina mpanajana araka izany ianao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay misongadina sy voango ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity ary hoentina ho anao indrindra ao anatin'izao fotoana ny vaovao izao. Samy nisongadina aloha tamin'ity androany ity ny fisokafany ny dinika teny amin'ny CCI vato teny mahakasika indrindra ny fampihavanam-pirenena ka izay indrindra no ibahana tanteraka atao anatin'ny fotoana ny vaovaontsika amin'izao takariva izao izay avy hatrany ihany koa no isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao vaovaontsika izao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny CCI vato ny fiaonam-be-pirenena ho an'ny dinika fampihavanana, fiaonana izay andraisan'ny heriverina rehetra eto amin'ny firenena anjara. Dia jerentsika ary ny sary izay nentin'ny mpanao gazetinay teny an-toerana. Ny politika no mampizarazara ny malagasy araka nambaran'ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina lalala sendra asa natao anatin'ny lahateny fanokafana ny fiaonam-be nasionaly ho an'ny fampihavana-pirenena izay tanterahana etsy amin'ny CCI vato ny 20 hatramin'ny 2 Meo avy izao. Nosoritan'ny filohan'ny FFKM fa manantantara amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara amin'ny fiaonam-be-pirenena ho an'ny dinika amin'ny fampihavanana. Fiaonana izay nambarany fa dingana fanohizana ny isaka ho an'ny fampihavana-pirenena izay efa natomboka ny taona 20 ka ahafahana mametraka ny fototry ny fiarahamonina mirindra sy fitoniana maharitra eto amin'ny firenena. Malagasy izay araka nambarana ireo filoham-pirenena teo dia voazarazara ny politika ka manjary miaina anatin'ny tsy fifampatofisana mitondra ao amin'ny korontana sy endrika ady eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra eo amin'ny fiainam-pirenena. Ho fialana amin'izany indrindra no nahatonga ny FFKM avy amin'ny antso fiakaviana nataon'ny olona maro samihafa, ny atoko politika maro samihafa, ny tondrona maro samihafa ho resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fiainana ny fiakekeloka, ny fivavahana, ny fahamarinana ary ny fihavanana. Io ilay fantatsika CNZR hoe 4F na F4 izany ihany no lalana mitondra ho amin'ny fampihavanana mba hihavanana samy malagasy ary izay rehetra monina eto Madagasikara. Mazava fa ny fototsy ny olana eto Madagasikara dia politika. Mba hahatonga ny fomba fanaovana politika ihany dia ny fampianana ny 4F no ataontsika ho zava-dehibe sy fotsiny asa rehetra izay fampiarahana amin'izany asa mitondra ho amin'ny fampihavanana izany. Ka mba ho politika mampiavaka no isy eto Madagasikara, sosialy anjakan'ny fihavanana mirindra no iainantsika, toe-karena mandroso satria miaina anatin'ny fihavanana ny mponina. Raha tsy laza afa-tsy ireo satinan'ireo ihany ny tenanay. Isika rehetra, ianareo rehetra izay voreto izay azo lazaina fa misolotena ny maro eto Madagasikara, ianareo no mamoaka izany hevitra miorina amin'ny 4F izany fa sy FFKM mba hahatonga ity firenena ity hialana sy ho finaritra. Miresaka ny amin'ny sosialy, manambara ny amin'ny toe-karena, hiavy-hevitra ny amin'ny politika. Araka izany ny vokatsy ny 4F izay notanterahasika. Ny hialatsiny atao amin'ny teny vahiny, ny justice et réconciliation dia vahaolana ho an'ny firenena izany. Ary ny fampiana ny F4 na ny 4F izay voaka avy amin'izao dingana lalana isotsika menakavy ho amin'ny fampihavanana izany, izany no antenaina fa ho ampiarana tokoa ary isika mpivory ianareo mpivory no amoaka ny soldalana izay iainana an'izany fampihavanana izany irsona ho amin'ny tena fihavanana marina tokoa. Fa ny anjaranay FFKM, ny anjaran'ny fiangonana kosa dia ny anamora ny fifampiresahantsika menakavy izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao mba azony tsirairay maneho hevitra araka izay ahasofo an'ity firenena ity. Tonga nanatrika ny lanonam-panokafana ny fiaonam-be nasionaly ho amin'ny fampihavana-pirenena izay karakarain'ny FFKM ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy Didier Ratsiraka.
Sy tonga teny Ivady kosa ny filoham-pirenena Roland, Zafelbert sy Andry Rajoelina izay nisitaka ny diniky ny fampihavanana. Misy ny nanapa-kevitra koa mbola hiafy kely no izay mety tsy fitovy-kevitra na very politika ao amin'izany dinika hifanaovana izany. Na izany aza nefa dia niezaka izay filoham-piangonana ezaka, niezaka ireo solitena samihafa, niezaka afantatray fa nisy ny avy amin'ireo fiarahamonina iraisam-pirenena, niezaka nanatona sy niaona tamin'ireo filoha izay indrisy tsy tonga manafy antsika eto ankehitriny. Nisy ny nandrainay kanefa koa nisy ny tsy namaly ary zany fampitondom-baravarana izay nanaonay filoham-piangonana efatra tamin'izy ireo izany, ary izany dia amin'alahelo no ilazana izany amintsika rehetra fa dia mitondra mavaka mandrakariva andeha iray aman-drenitsika ireny isika, ary indrindra izay karemana mba hahatonga azy ireo mba handray anjara feno rehefa na dia solitena ny any aza amin'izao dinika lehibe atao eto amin'ny firenena izao. No ezahanay araka izany ny mahamandray anjara misy kazy sy sehatra samihafa misy eto amin'ny firenena, ary zany dia nanomboka tany amin'ny faritra na ny région roapolo izay misy eto Madagasikara, ary dia miakatra eto anivon'ny firenena nasionaly iray izany dingana izany. Ny filohan'ny androm-panjakana eto amin'ny firenena, ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo, ny tompon'andraiki-panjakana teo aloha toy ny Prime Ministre teo aloha Jean-Maire Berzika sy ny Général Charles Rabemananjara, ary maso ivovahiny ny asa simony eto Madagasikara dia tonga teny amin'ny CCI vato nandritra ny lanonam-panokafana. Manodidina ny 2 arivo ny mpandray anjara amin'ny dinika ahitana solitena mpikambanana, sendika, ny antokona vondrona politika, eo ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny solitena am-piangonana samihafa. Mifameno ny asan'ny FFM sy ny FFKM ao anatin'ny ezaka fametrahana amin'ny fampihavana-pirenena, hoy ny filohan'ny FFKM. Mpanamora ary mpitarika ahatongavana amin'ny fampihavana-pirenena ny FFKM, amoaka solon-dalana iainana amin'ny fampihavanana kosa ny mpandray anjara ao anatin'ny feonam-be-pirenena izay tanterahana nanomboka androany eny amin'ny CCI vato.